Ianareo rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantsony ny masina ho aminareo indray ny fiadanany. Ary faly miaraba manokana mahatratra izao taona vaovao 2024 izao. Ny tompony mbola ho aminareo hatrany. Vavaka isika. Misaotra Tompo noho ny fahasoavan-dehibe fa havaozinao indray ny endriky ny tany. Havaozinao indray ny voarinao rehetra ary isan'izany izahay. Izay efa nataonao ambany kely noho ianao, sady bidy ao masonao ary asa ny tananao rahateo. Avia Tompo mampahere zanay. Ampio izahay hanavao koa ny fanekem-pihavananay aminao, ny fiarahanay mankalaza ny voninahitrao, mitory ny vaovao mahafalinao. Mitenena Jesosy Tompo, miaino izahay mpanomponao. Amen. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Akatsika ny lohahevitra hoe azo antenaina hahavita zavatra tsara. Azo antenaina hahavita zavatra tsara. Ka movatsy zany ny firarintso ifanolorantsika rehefa mifampiaraba amin'ny tonotaona toy izao, mba ahita fiadanana, mba hisondrotra amin'ny avo indrindra, mba hahomby amin'izay rehetra atao. Enganeka mba azo antenaina hahavita zavatra tsara tokoa ianao amin'ity taona ity. Voalohany, ny olona azo antenaina hahavita zavatra tsara dia ny olona mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Mahatoky ny fitondran'Andriamanitra ve ianao? Zao ny voalaza ao amin'ny andininy voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Mazava zany ry havana, misy Andriamanitra, ary efa nisy talohany zao rehetra zao Andriamanitra. Ny olona azo antenaina vita zavatra dia ny olona mino fa nisy talohany zao rehetra zao Andriamanitra, ary izy no nahary zao rehetra zao. Ny olona azo antenaina fa vita zavatra tsara dia ny olona mino fa Andriamanitra no mitondra izao rehetra zao. La providence de Dieu. Ary raha mitenitsika hoe izao rehetra zao dia tsy ty planeta tany izay misy atsika ty fotsiny ity nye, dia singany kely fotsiny e. Ao anatin'izany izao rehetra zao zany e. Afaka manao fikarohana ianao fa ny mpandinika zay fa nomen'Andriamanitra fahalalana dia milaza fa efa mihoatra ny 200 lavitrisa, miliara ny lavitrisa. Amin'ny teny malagasy ny lavitrisa raha tsy hainao, nisan'ny kintana. Nefa misy ny kintana dia tena lehibe. Efa mihoatra ny 100 lavitrisa nisan'ny planeta ankoatra amin'ity planeta tany ity. Izany rehetra zany dia samy velona, miodikodina, mifamezivezy, dia ain'Andriamanitra no mitondra sy mandamina an'izany rehetra zany. Dia hoy hoe mbola vao planeta ray fotsiny ity planeta tany misy atsika ity, nefa ngeza be amintsika. Dia ahoana ny tsy aizan'Andriamanitra mitantana ny fiainanao? Dia firenena anankiray ao anatin'ny 50 na 200 latsaka ny firenena anankiray izay misy anao, dia firy anaty firy lavitrisa anatin'ny orinasa, ny orinasa misy anao ary ny ankonana misy anao. Fa ain'Andriamanitra mitantana an'izany raha tena matoky azy ianao, satria ny lehibe mihoatra lavitra noho izany aza, ainy no mandamina azy. Maika fa ny momba asy ny momba anao. Mino izany ve ianao? Mino ve ianao fa manerana izao rehetra zao tokoa Andriamanitra? No ampiasana an'ilay fitenenana hoe omniprésent, manerana izao rehetra zao. Omniscient, mahay ny zavatra rehetra. Omnipotent, manana ny fahefana rehetra. Mbola ambony ny lalana ny zavaboary izay fa haitsika, fa izy raha taony nahary an'izany. Zany le Andriamanitra ivavahantsika. Kaokotsika tsy ho isan'ny olona zay tsy mino an'Andriamanitra ka milazany hoe
sy ny ororon-tany ve ny tondra-drano ve sy zavatra lalàna ny natiora fotsiny zany, raha tsy ansa ihany zany tsisy idiran'izay Andriamanitra, aoka ianao mba tsy ho isan'izany intsony, fa mino sy mahatokony hoe ny zavatra rehetra miseho dia avy amin'ny fandaminan'Andriamanitra, na dia loza azy amin'ny fijerintsika azy zavatra ny eken'Andriamanitra iseho. Ianao dia tokony hatoky ilay tenin'Andriamanitra nampitondray ny an'i Isaia mpaminany hoe mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Izany no lazainy aminao raha makivaky ity taona 2024 ity ianao. Ny olona azo antenana fa havita zavatra tsara dia olona mino fa avy amin'Andriamanitra irery ny fiarovana azy sy ny fitahiana azy. Andriamanitra tsy misy mandeha azy amin'ny vavan'ny olona sasany ho tain'Andriamanitra sy ny razana. Mbola verika ihany fa raha ny razana ny tahy efa anisan'ny larana voalohany sika amin'ny fananan-karena. Mazava amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny toriteny 8:15, ny maty tsy mba mahalala na inona intsony ary tsy mahana valim-pity intsony, fa adino ny fahatsiarovana azy. Avy amin'Andriamanitra irery ihany ny fitahiana. Ary mila amboarina koa ny fitenitsika indraindray rehefa fampirary soa amin'ny tontaona toy izao, ohatry ny efa misy fiteny mahazatra izay hoe hitondra soa sy fanambinana ane ity taona ity, fa tsy zany. Indraindray moa tsy fananina fa dia efa fitenin'olon-dehibe dia arahana, fa diso zany. Ny soa sy ny fanambinana, ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ny taona dia fandrefesana fotsiny, fa raha izany tokoa ny tena oam-ponao dia tahaka ny manao an'Andriamanitra tsy misy ndray. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Ny Efesianina 2:4 dia milaza mazava fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mino ianao fa avy amin'Andriamanitra ny fiarovana anao, ny fitahiananao, dia azo itokisana fa havita zavatra tsara ianao ho amin'ity taona ity. Faharoa sady farany, ny olona azo antenaina havita zavatra tsara, olona say maka fanapa-kevitra lehibe, olona say mandray fanapa-kevitra lehibe eo amin'ny fiainana. Hoy ny 9:7, ny teny no nariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nariana zao zavatra ary izao na dia iray aza. Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. Mbola veriko ihany raha miteny hoe ny zavatra rehetra tsy ny planeta tany ihany, ny planeta rehetra izay fantatry ny olombelona hatramin'izao sy izay mbola tsy fantany koa, sy ny tontolo manodidina an'izany, ny biby isan-karazany, ny rivotry sy ny sisa rehetra. Lehibe zany tompoko, tena lehibe tsy takatry ny saitsika zany. Ary raha mba azontsika atao moa ny mamantatra ny hoe fa inona no antony nanosika an'Andriamanitra hanapa-kevitra hamorona zavatra lehibe toy izany. Ary tsy hoe ny fironona fotsiny dia mba vita indray mandeha dia mijanona eo, fa natao haritra mandritra ny fotoana izay efa andaminany azy. Tsy takatry ny saitsika tokoa ny fisainan'Andriamanitra, fa mametraka fianarana ao antsika izany. Andriamanitra dia voalaza fa tsara sady mpanao ny tsara, ary tsika dia manahaka azy. Tsika zany dia mila manahaka azy tahaka izany hoe sa mandray fanapa-kevitra lehibe, sa manomboka zavatra lehibe. Aleontsika ny fanantenantsika, fa tsy olona sarisary tahotra na be fanahiana lava. Fomba fiteny rehefa amin'ny taom-baovao toy izao, tsy fantatro moa eto amintsika fa amin'ny fiangonana maro mahazatra dia be dia be ny olona manao voady. Voalohany aloha mety hoe voady ara-bola, fa amin'ny tena marina koa dia voady ao am-pony manginy, voady ataony amin'Andriamanitra. Inona moa no maharatsy an'izany? Fa tsy hoe rehefa fomba mahazatra dia ratsy foana. Tsara ane zany rehefa tena ataontsika amin'ny fotsika, ataontsika amin'ny fanetretena, amin'ny fahavononana tsara. Tsara zany raha hoy ianao hoe za dia tena hiala amin'ity taoko ty amin'izay amin'ity taona ity, fa sady manimba amin'ny fahasalamako no mandany ny volako fotsiny. Zaho dia tsy maintsy hisoratra amin'izay zahay, atao mariazy amin'izay fa tsy hijanona amin'izao tokantrano maso zao fotsiny.
za tsy maintsy hiakatra midingana ambonimbony amin'ity fianarana zay ataoko ity. Za dia tsy matahotra mba vonona hifaninana amin'izay asa mba hisondrotako amin'ny ambonimbony. Tsara ane izany ho tanteraka aminao tokoa ane izany, ary ny ten'Andriamanitra manamafy an'izany hoe ararao toy ny andro azo anao vantsoa. Ka raha ny taona fiandohan'ny taona no manosika anao mba hanao voady hanana fanamby lehibe kokoa, handray fanapaha-kevitra lehibe kokoa, ho ny hirantsika tao hoe mandrosoa, aza makivikivy, aza mangatak'androtsony fa manjary ianao variana mipetraka mijery ny hafa mandroso, sa nandray fanapaha-kevitra lehibe, lasa izy efa misidina zay anao vao mangahiahy indray. Sahy mandray fanapaha-kevitra lehibe, aza mitazatazana intsony. Kanefa amin'izany rehetra zany aza tononona ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fifanambarantsika tery ambony hoe ny tena fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ataovy tsara koa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aza dino amin'ny voady zay ataonao no hoe miaraka amin'Andriamanitra lokatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany, dia anampy anareo zany rehetra zany. Fantatr'Andriamanitra fa misy zavatra ara-materialy ilainao, misy zavatra mahakasika anao manokana ahasoa anao, fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany. Andriamanitra nahary izao tontolo izao lesonao antsika, ary amin'ny lafiny ray ny faharin'Andriamanitra tsy hoe faharina fotsiny fa fanadiovana sy fanatsarana koa. Ny fotoana rehetra zany dia fanararoatra hanatsarana zavatra. Fantatra fa misy taminareo zao a nijery ny entana rehetra tao an-trano tao, ka zay hita fa tena fa efa tsy mety, efa simbe, dia mba harina amin'izay, fa tsy hoe tehirizina foana. Nefa liza rehefa mivadika mialoha, ary tsy hoe efa simba dia iny vao atao fanomezana, nefa zavatra efa simba, fa misy natao harina. Misy ny entana sasany nijerenao a mety tsy nampiasainao intsony, tsy ilainao intsony, nefa mbola azo ampiasaina ihany mba omeo tsy manana. Sa tsy zany? Ary misy zavatra ohatran'ny asana tsinana fahazana fotsiny dia napetraka teo nefa mbola mahasoa, ampiasao indray. Tsy mora zany, mety efa ela be nandritry ny herintaona angamba tao ihany zany zavatra zany, ka fanapaha-kevitra lehibe mihitsy ny fahasahiana manao hoe ary ina amin'izay ty anankiray ty manjary tsisy idiran'ny entana hafa. Dia mihoatra noho izany Andriamanitra rehefa mahary, ary mitohy ny faharian'Andriamanitra, toy ny faharian'Andriamanitra, ny fanatsarana, ny fanadiovana ataon'Andriamanitra. Io rivotra ianantsika io anie fantatrareo tsara, samy mandoto dolo isika vao manomboka maraina ny andro, ary fantatrao tsara ampitao fa rehefa hariva ny andro mahaloto rivotra ianan'io. Be dia be ny loto zay avelan'ny olona miteraka fofona manimba ny tontolo iainana, fa mialohantsika, mialohan'ny mpiasany voary izay manadio, Andriamanitra no manadio zany. Ka rehefa tonga ny maraina atsika zany matory tsy mahatsiaro tena akory amin'ny alina, fa Andriamanitra no miasa mangina, dia io fa mamono ny voninkazo, io fa mandomando misy ranonando indray ny zava-maniry, misotsioka ny vorona. Ary ianao teanao sport ho aza vao maraina satria nahatsiaro no avaozin'Andriamanitra ny hery. Zany ilay fahariana. Tsika koa zany mila sahy maka fanapaha-kevitra lehibe ny amin'ny hoe jeren'Andriamanitra mandeha tsara amin'izay hoe ny eo am-potsika sy ny eo amin'ny fisainantsika, ny eo amin'ny fahazarantsika eo, iza amireto efa tokony ho ariana amin'izay. Fa manimba, misy zavatra ngefa tena toetra ratsy manimba atsika, mampijaly antsika. Io fialonana sy lolo-po io, taka mandory fako efa tsisy lana azy tsony, dory amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy mitarika anao fa tsy hanota fotsiny, satria anao tena makahala olona anankiray, mana lolo-po dia tsy manao fa tsy zay. Hanenjehana azy, hanaratsiana azy, lany andro amin'ny zany ota izany ianao. Raha tokony havita zavatra tsara ianao, lany andro manao ratsy, dia maika koa ianao lasa manalavitra an'Andriamanitra. Tadio fa ny fonao ny simba voalohany no ilay fankalana, fa tsy ny an'ilay olona ankalainao zay mety tsy makalanao akory, dia lasa tsy mba manana fifaliana ianao, fa lany ny fotoananao, lany ny herinao, ifosafosana.
lany ny fotoananao hanakianana fotsiny ia hoe lasa mpitazana ianao. Sahy mandray fanapa-kevitra lehibe ajanony any amin'izay zay toetra ratsy rehetra zay rehetra manimba anao mba azonao mandroso amin'ny tsara. Ny voalazany andininy fahatelo, ny teny no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na dia ray azy. Dia tiana milaza aminao fa Jesosy Kristy io ambara amin'ilay teny io. Jesosy Kristy efa tao amin'Andriamanitra ray hatramy voalohany niaraka nahary ny zavatra rehetra, izy no nahariana ny zavatra rehetra tamin'Andriamanitra ray. Ambarany andindiny fahaefatra hoe izy no mirakitra ny aina, zany hoe ny fahavelomany zao rehetra zao. Ambarany andininy fahadimy hoe fahazavana mamirapiratra ao amin'ny aiziny. Ny dikan'izany ten'Andriamanitra mahay manala anao anatin'ny aizina izay mangeja anao ka raha tena mbola tsy nanana azy ianao, raiso izy amin'ity alady ny taom-baovao ity. Raha izay no voady, raha izay ny fanapa-kevitra lehibe ho tena tompo sy mpamonjy ampidirinao am-ponao. Raha efa nandray azy ianao havaozy indray, izany fifanekam-pihavananao amin'izany. Fa olona tahaka izany ihany no azo antenaina havita zavatra tsara amin'ny fiainana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.